Mifamotoana amin'i Jesoa Kristy anio fahenina amby roapolo ny volana jolay. Mialà sasatra dia avelao hitari-dàlana anao anio tontolo andro. Izaho ary izaho mihitsy no mitantana ny zavatra rehetra. Mila hitazana mitebiteby ny tontolo andro miandry anao ianao dia manandrana mihevitra izay tokony atao sy ny fotoana anaovana izany. Amin'ny fotoana indrindra nefa no maneno na ny kiririko ambaravarana ny fanairany finday midridridridry dia voatery hijery indray ny fikasanao rehetra ianao. Mampisavorivoranao ny laminasanao sady mampitodika anao amiko. Ny fahatsapana ny maha eo aho dia tsy voafetra ho mandritry ny fotoana eritreretana ihany. Zava-dehibe amin'ny fotoana rehetra io. Raha miverina amiko ianao dia hitanao fa hatoroko anao izay tokony ataonao anio sy izay azo ahimotra. Mandany lany foana ny ampahany lehibe amin'ny herinao sy ny fotoananao amin'ny fandaminanao ny fiainanao araka ny hevitra mibahana eo amin'ny tsainao ianao. Rehefa avelanao hitari-dàlana anao aho dia ho afa-makafy ny maha eo ahy ianao sady ahita izay efa nomaniko anao anio. Salamo faharoa amby telopolo ny andininy fahavalo. Ny tompo hoe ampianariko ianao sady ho tondroko ny lalaka le anao, ho toroko hevitra sy araiko maso. Salamo fahasivy ambin'ny folo amby zato ny andininy fahadimy amby telopolo. Ampizory amin'ny sordala ny didinao aho satria izany no fafinaretako. Salamo fahatelo amby efapolo amby zato ny andininy fahavalo. Atao fitsapako isa-maraina ny fitiavanao satria ianao no hitokiko. Ampafantaro ahy ny lalaka izorako satria ianao no hifatoako. Amen. Jesoa